Mitoetra ny fiaonan'ny ministry ny varotra iraisam-pirenena kanadiana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana eto amintsika ny farany teo ohatra dia ny ministry ny varotra sy ny fanjifana teto Madagasikara no nihaona taminy. Mazava ho azy ny fiara-miasan'ny firenena roa teo amin'izay sehatra izay no noresahana. Nitsidika an'Andriamatoa Narsson Rafidimanana, ministry ny varotra sy ny fanjifana, ny délégation kanadiana nitarihan'Andriamatoa Ed Fast, ministry ny varotra iraisam-pirenena kanadiana ny farany herinandro lasa teo tetsy ambirao ministera ny varotra etsy Amboda. Isan'ny natao vaindohan-dresaka ny fiaraha-miasan'ny firenena roa tonta, voaresaka nandritra ny fotoana ary ny mikasika ireo fanaraha-piara-miasa izay natao sinihy tamin'ny taona 3 sy mialohan'ny taona 7. Nilaza Andriamatoa Narsson Rafidimanana, ministry ny varotra sy ny fanjifana, fa tiany hamafisina izany fifanaraha-piara-miasa izany mba ahafahan'ny firenena roa tonta mahazo tombotsoa eo amin'ny sehatra misy azy avy. Tokony hisy mihitsy azo izy ny fihaonana B2B eo amin'ireo mpandraraha malagasy sy kanadiana tetikasa izay mifandraika amin'ny famelomana aina ny sehatry ny ara-toekarena eto Madagasikara izany. Voaresaka nandritra ny fotoana ihany koa no mikasika ny Hiserita sy ny tetikasa Ambatovy. 7.3 miliyara dollara amerikana tokoa ny vola nampiasain'ny firenena kanadiana amin'ity tetikasa fandraharany ity. Zava-dehibe tokoa noho ny sy nyity tetikasa ity satria dia mampiroborobo ny orinasa madinika amin'ny fisiny ho hiatrany ny ministry ny varotra malagasy. Voaresaka nandritra ny fihaonan'ny ministra roa tonta ihany koa no mikasika ny hetra alohan'ny orinasa mpandraharaha vahiny. Nitotsaina mialohan'ny nanaova ministry ny varotra iraisam-pirenena kanadiana sy ny governemanta malagasy fifanaovatsiny mikasika ny fifanarahana mikasika ny fiarovana fampiasam-bola eto Madagasikara ity fihaonany ity.